Tananarivo, Tamatave, Majanga, Ambositra indray zao. Ina no andrasantsika? Ina no andrasanareo tompon'andraikitra? Inona ny fanazavana mbola azo omena indray am'izao? Tsy efa tokony andray fanapa-kevitra radikala ve miampitsaharana an'izao zavatra zao? Mitodika aminareo amin'ny INSPC, Institut National pour la Santé Publique. Santé publique. Tsy fantatro mantany fotsiny a, inona ny disposition zay fandraisinareo? Misy psychose populaire am'izao fotoana zao. Miasa nareo any amin'ny Barea, miasa nareo any amin'ny ministère. Tsy feran'izany. Fa amina situation de crise ohatra zao, dia ohatra ny tamin'ireny vanim-potoanan'ny Covid reny, dia tokony hanome réponse ny opinion publique ianareo isan'andro amin'ny état des lieux ny évolution ty zavatra ty, mandra-pahatonga n'izao zavatra zao hijanona. Satria eritrereto ny olona hanao mariage atoato, hanao fety, tsy fantatritsika ny psychose ary ny effet domino ny aterak'izao zavatra zao, sady maty ny asan'ireo traiteur, potika ny asan'ireo espace, ary ireo fianakaviana zay manomana raharaha dia miodikodina ny saina. Tsy voatery zareo no manana eritreritra ratsy, fa le fanontaniana ifandraisako teto foana hoe lay chaîne de responsabilité ty zavatra ty. Ny entana amidy ho an'ny eto Madagascar, ahoana? Ahoana ny tokony isina mesure spéciale d'urgence ny amin'ny resaka contrôle amin'ny akora sakafo amin'ireny toerana ireny. Izay mahatonga amin'ny teny hoe ohatran'ny tamin'ny période-ny Covid, tsy fantatro tany Madagascar anisan'izany hoe fa eran'izao tontolo zao isan'andro dia misy cellule de crise na expert, tsy gendarme, tsy police, afa-tsy angamba ny police de, sauf angamba hoe police de scientifique, tsy mpanao politique, fa expert en santé publique, mila mandray fitenenana isan'andro, tsy hamono afo, fa tahaka an'ireny olona tanareo mandefa colis reny, de miteny ny poste amin'ny toerana sasany hoe ity ny code anarahanao ny évolution ny acheminement ny colis anao, satria ilain'ilay client ny fananany sérénité. Client ary zany maika moa fa santé publique, fa tsy livrena am'izao fotsiny le vahoaka dia ifampiahiahy eto, ifanondromolotra eto, tondromolotra zao de efa mampigadra. Tsy karitra tamin'ny vidéo fanaraha-maso fa ohatrany hafahafa fihetsika. Zay ve zany sisa le fiarahamonitsika eto? Fa ny vrai problème tsy resahana. Ka zay mahatonga tena hoe ilainay, zoanay, droitnay, takinay aminareo ny au niveau ny santé publique, izay prise de parole zay, ary avec explication mipetraka. Fa raha tsy zany a, de tsy fantatra ny anjoan'ity vahoaka kely ty. Antso zany ataoko eto ho an'ireo zay atao hoe responsable voalohany amin'ny resaka santé publique. Saotra anareo tompoko, ialako tsiny, mety ho drindrangilo aminareo aho, mety leo ianareo ahita mitavako sy arefeko, fa tsy maintsy satria tant que mbola tsy misy olona mandray ny andraiky ny hanao an'izao karazana atao hoe fitakiana sy fanarahana n'izao zavatra zao amin'ny olona, dia tsy angina. Rehefa tonga kosa ny olona zay tokony hanao zany, je me retire. Responsabilité anay zany. Que ça vous plaise ou non. Satria eto tsy resaka hoe mahafinaritra nisy tsy antsony, resaka aina eto, etika ny aina. Mana fanapoizinana tena pozina mihitsy moa, satria de misy ainana foindray enina be zao tany Ambositra tao anatin'ireny sehatra ireny,
io le hoe tsy haiko tsony de mirary finoana feno le olona fa tena tsy hay tsony raha ny fanazavan'ilay filolefitry ny nivony ateny mera-pirenena dia ny fianakaviana no mitondra le hoe mitondranareo satria zay moa zany le am'le izy communio io de mitondranareo le anjara brikinareo de ny anazy neutiny zay mihitsy moa le ao hoe le tsy le nivony ateny mera-pirenena no mitondra fa le fianakaviana io mitondranareo mortadelina de le fanadiadina aloha tsy fantatra na le tena iny aloha na zavatra hafa fa de zay foana zany aoka re olona mba ho mailo raha ohatra ka zay mihitsy zao ana za tsy manasa itsony fa tonga de alotrareo tonga de fafazana rano de ohatrany namavoasasa sady manasina ihany koa amin'iny iny de sady mitsodrano fa tsy manao vely rano vely rano raha vo tsy tanteraka tena metraika antaranaka faramandimby io olona saina miarabanao miaraba marjona raha tiany miaraba ihany koa ny afatra marsial miaraba ny mpanaraka ny fandarana de ahonany fandeny amin'ity maraina ity ty ampiandohana de ateriny izay fiara-miory miondrika mpanajana amin'ireo rehetra namoy fianakaviana namoy ray namoy reny namoy zanaka nada na bavy teto amin'ity Madagascar ity isan'ny maresaka moa amin'izao fotoana de vaovao mampalahelo mahakasika ny fanapoizinana sy ny fahapoizinana Ara-Tsakafo ity efa nentiny marjona teo moa no mahakasika an'izay tany Ambositra izay ary arahantsika akaika ny fivoaran'ny toedrara zany ary ny amin'ny fampalalam-baovao rahariva ihany koa hitondrana ny antsipriny zay satria manangona ny vaovao rehetra mahakasika an'izany ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao maka ny faneho-kevitra ireo fianakaviana ao anatin'izay ny isan'ny fantatra moa zany ny araky ny fampitam-baovao ny amin'ny hoe mortadelle nentina fianakaviana nentin'ilay havana avy any Tomasina any zany no tao isan'ny voalaza hatreto fa andrasantsika ny fivoaran'izay toedrara izay zany ny mahakasika an'ity fanapoizinana sy ny fahapoizinana Ara-Tsakafo ity miresaka an'izay sika de isan'ny andrasana hatreto lay hoe fahefam-panjakana lay hoe fanjakana manome antoka ny vahoaka malagasy satria sakafo ity resaka ity zavatra miditra any ambava ary androany zany mortadelle no isan'ny maresaka ny amin'ny mampiaya ny maro ny amin'izay hoe nahatonga an'izay satria nisy ihany koa ny resaka ohatran'izay charcuterie zay tany mahajanga tany de ny teto Tananarivo moa zany mbola andrasana ny amin'ny hoe fa de tena aiza loatra ilay fanadiadiana fanga de tena sarotra be fanalefany ampitan-dranomasina ilay donate isan'ny nitaingana fiaramanidina voalohany naondrana zany teto amin'ity Madagascar ity hatramin'izao aiza ho aiza ny valana izay fanadiadiana izay satria tena ilaina ny valana zany rehetra izany satria ity raha resaka fanapoizinana sy fahapoizinana Ara-Tsakafo ity tompoko lasy tompoko vavy tsisy idirany amin'ny hoe mpanohatra sy ny pomba ny fitondrana sy niza fa tena raharam-pirenena ty ary aina malagasy no tandondomondoza ao anatin'izany rehetra izany ka tsy tokony atao kilalao tsy tokony atao toy ny mety hoe fahazaran-dratsy hatramin'izay an'ireo nampindramina ny fahefanany amin'ny filazana ny amin'ny efa misokatra ny fanadiadiana de tsy teo ny toyny mampatsiahana an'ilay tononkalo raha izay hoe efa ataony famitorana fa tsy tokony noho izay ity toe-java-misy ity aiza ho aiza ny valana izay hoe inona ilay pozina natao tao anatin'ilay donaty tena izay ihany tokoa ve sa nisy zavatra hafa entanina moa ny olona rehetra ao anatin'izay ny amin'ny hoe tsy laza tsy amoaka fa tsy izay vaovao
ofisialy fa ilay vaovao ofisialy dia tena maisatra dia maisatra ary mihisatra dia mihisatra ao anatin'izay fahazahoana ny vaovao manodidina nyity fampoizinana sy fanapoizinana ara-tsakafo ity. Manahoana no mahakasika an'ireo olona anaovana ny fanadiadiana efa nisy ny nampidirina amponja aiza ho aiza ny toy an'ny famitorana ao anatin'izany rehetra izany. Zany nisan'ny andrasantsika amin'izany fitondram-panjakana izany amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Fa raha ny hita aloha to lasa sanatriny zany, tena ataoko sanatry to manao vaindralahy tsy marary ve sa manao ahoana? Tsy miteny sika ny amin'ny hoe aza mariana lay 520 taona niverenan'ny fahaleovantena fa farafaratsiny ataovy mitovy lanja mitovy traitement zany ao anatin'izay lay toe-java-misy satria torany amin'izany indray no mivavao sy ny maresaka eno avy amin'izany fitondram-panjakana zany ny amin'ny hoe isy ny fitaterana maimai-poana ho an'izay azo ny laky arivo mananina ny bus elektrika sy ny sisa ao arindra ny fifamoivozana ny zany no mamenona an'ireny vaovao an'ny fitondram-panjakana ireny zany. Fa aiza ho aiza ilay mahakasika an'ity raharaha pirenena izay ifantohan'ny sainy maro ity, tompoko lahy sy tompoko vavy. Zany no andrasana amin'izao fotoana aloha fa ilay fetim-pirenena eo iny ary efa fanao isan-taona iny raha ny fahaizan'ny filoha sy ny fitondram-panjakana ao anatin'izany serasera sy ny aingo-tsehatra sy ny fampifaliana vahoaka ao anatin'izany isaky ny fety. Io tsy fetim-pirenena ihany, efa tsy mahagaga, efa mahazatra ny vahoaka malagasy. Fa ity anankiray ity asa misy tsy mahatsapa ve sanatriny zany ny amin'ny hoe ohatrany ahoana zany lanjan'ny aina izany, ohatrany ahoana izany hoe namoy zanaka tampoka ianao, lanonana fifaliana ny nale, resaka anniversaire, resaka communio sy ny sisa dia fahoriana no azo rehefa avy io namoy zanaka, namoy raim-pianakaviana, namoy renim-pianakaviana, ny rahalahy, ny anada sy ny sisa zany rehetra izany. Dia tsy tsapa ve ao anatin'izay ilay fitondram-panjakana ny amin'ny hoe inona ilay tokony fipetra ho raisina ao anatin'izany, endrika serasera toy ny ahoana no ilaina sy hoentina ao anatin'izany rehetra izany. Fa to variana asa zara aza ve misy an'ity fetim-pirenena ity anakotakomana n'ilay toe-java misy sa inona fa tena tsy aharenesana an'izay hoe tena fandraisana andraikitra entitra sy feno izay ny fitondram-panjakana ao anatin'izao rehetra izao. Ny tena moa tamin'ny faraparan'ny herinandro teo nandeha namonjy an'ireny toerana ireny ihany koa ny amin'ny toeram-pilanonana ireny, fa hita zany fa malina sy mandray ny tandrify azy ireo zay hoe fa vita ny lamina rehetra ny amin'ny organisation rehetra ny alohan'ny ritira fipoahan'ny tiraraha ity dia ny rosoana ihany fa zany hoe natao 2 avy 3 efatriny ny fipetrany raisina ho fitandrona an'izay fahasalamany ireo vahinina saina izay tao anatin'izany. Misy ny sasany tena tonga hatramin'ny hoe misy olona natao anaramaso ny olona mivezivezy miditra sy mivoaka ao anatina fikarakarana n'ilay sakafo. Misy ny olona natao hoe aiza no vidiana dia ohatrany ahoana manaramaso manokana ny amin'ny hoe datina sakafo sy ny kalitaony zany rehetra izany ny fahamailona raisin'ilay mpikarakara lanonana.
fa aiza ho aiza ny an'ilay fitondram-panjakana io le averimberitsika foana io manana départementa ministérial maro voakasika ao anatin'ity raha ity tsika raha tsy ilaza afatsy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ministeran'ny varotra sy ny fanjifana raha tsy hakafatsy ireo isika fa misy départementa ministérial hafa ihany koa voakasika ao anatin'izay fa androany aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra raisitsika manokana za ministeran'ny varotra ny indostria ny fanjifana misahana ny resaka fanjifana sy ny resaka varotra amin'ny akabeny zany eto amin'ny tany sy ny firenena aiza ho aiza zany inona zany zao mandeha zany tia ny resaka ny amin'ny hoe mortadelle ila izy isan'ny mortadelle isan'ny tombony ipetrahany aya ao no milaza fa tena izay mihitsy no nahatonga n'ilay fampozinana na fanapoizinana Ara-Tsakafo tao anatin'izay inona zany zao ny fipetra raisin'ny fanjakana ny amin'ny hoe taiza no nividiana ireny mortadelle ireny reny charcuterie ireny tany mahajanga dia efa nanonona mihitsy ilay olona fianakavian'ny narary sy ny maty ny amin'ny hoe tato amin'ity tranombarotra ity zay no nivarotra no nividy azafady indrindra no nividy an'izay charcuterie zay inona zany zao ilay fipetra entitra sy niraisin'ilay fitondram-panjakana nandeha nijery tany ve dia nitsidika dia nanara-maso dia inona ilay fipetra niraisina no gazana avokoa ve ny mortadelle sa hoe mbola nakana échantillon dia nalefa any ampitan-dranomasina indraiky zany rehetra zany nisan'ny andrasana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe manomboka eto ve zany ry Marghe raha tiany ry afatra marsial dia atsahatra mihitsy aloha ilay finanana charcuterie ao anatin'izay dia zany rehetra izany ary ny mampalahelo ohatra n'ilay resaka donaty izy ity ny amin'ny hoe donaty iray no nanao ny ataony dia mpivarotra donaty rehetra no lasa tsy mahalafo tsisy mpividy ao anatin'izay ohatran'izay any koa raha mpamokatra mortadelle zany eto Madagascar tsy ray tsy roa fa maro ao anatin'izay mamelona olona maro izy ireny ekena mety misy zany mety hoe manao raha raisitsika hoe ilay mortadelle ilay izy fa andrasatsika ny valin'ny fanadihadiana zay andomantsika latabatra ny ihany koa ny amin'ny hoe avo ay izay valin'ny fanadihadiana zay fa izahay aloha hitondra ny famakafakana sy ny ayatsy havanana eny anivon'ny fiarahamonina eny eo anatrehan'izay rehetra izay raisiko ohatra ilay mortadelle teo raha ohatra fantatra ny amin'ny hoe tao amin'ny tranombarotra itsy no ny voany zany dia inona zany ilay fipetrany raisina tao anatin'izay ry fitondram-panjakana ry manam-pahaizana maro samihafa ry zareo cerveau rehetra ireo inona ilay fipetrany raisina tao anatin'izay zany ange tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy zany fa tsy ny amin'ny ny fantatry ny vahoaka malagasy dia hoe efa misokatra ny fanadihadiana dia andrasantsika pitoniana sy ny valiny zany fa tsy mahandry an'izany ho ilay malagasy satria isaky ny fivoaran'ilay toedra raha dia tokony isy ny serasera ataon'ilay fitondram-panjakana ny amin'ny hoe nigazana avokoa mortadelle 520 kilao ohatra tao anatin'izay nigazana ary nidorana nariana natao an'izao asa zany ny fampitambavao ilaina andrasana amin'izao fotoana izao sy ny amin'ny hoe toy ny hoe raha ny fantatra dia efa mitoy ihany koa satria misy ny mortadelle ao anatiny ao amin'io tranombarotra anankiray izay nahitana an'io nahatonga n'io resaka famoizana ny olona sy tsy fahasalaman'olona io dia tonga dia natsahatra mihitsy aloha ny fahafahan'ny orinasa io mamokatra mortadelle ary anaovana fanadihadiana amin'izao ny tompona andraikitra voalohany io amin'izany orinasa zany zany ny vaovao andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny androany fa tsy hoe mikonokonona any isika dia any ianao dia any dia miandry ny valin'ny fanadihadiana ny vahoaka malagasy dia le mpivarotra charcuterie misy ale mandehandeha reny izy ty ry afatra marsial zao le tondra le ohatran'ny plat reny zany zao tsy teo amin'ny toerany fa tsisy vidy ihany koa reny nefa mety nisy tany efa 5 taona 1 taona 10 taona io no mandehandeha eny izy dia mitety olona eny dia misy mividy reny charcuterie reny ny eny amin'ireny tranombarotra samihafa reny fa reny zany zao tena hoe ipetrahany ayada olony olona zany amin'izao ary tsy fanomezantsiny zay rehetra zay satria zavatra miditra any ambavy io ao anatin'izay rehetra izay zavatra
fahasalamana le ny rarina matoa ny sakafo zay tsy isy mihitsy hoe andeha sakafo de andeha hitady aretana fa ny fahasalamana ny hery sy ny tanjaka no tadiavina tao anatin'izay ka de ho sanatriny zany ve ary amin'ny hôpitaly ery rehefa avy eo ary amin'ny sanatriny zany morgue ary rehefa avy eo tsisy maniry an'izany fa lay fitondram-panjakana io tairitsika io lay fitondram-panjakana io andomantsika latabatra io androany ny amin'ny hoe asehoy ny fahaiza manao nareo asehoy ny amin'ny hoe tany misy fanjakana eto raha misy asehoy ny amin'ny hoe manana manam-pahaizana sika asehoy ny amin'ny hoe manana fitaovana sala am'izao sika raha manana fa raha nita man tsy matoto ny zavatra tony naondrana tany an-dafy zany to anaty zany tsy manana n'lay fitaovana isika eo anatrehan'izay ary lay tsy fananana fitaovana ity resaka fampizinana ara-tsakafo ty ma tsy voandroany izy ty fa efa nisy hatramin'izay fa zao moa zany izy ty tonga hatramina hoe famoizana ain'olona maro ao anatin'izay ary miparitaka amina toerana faritany maro samihafa na renesana an'izany ny teto Antananarivo, tany Mahajanga, ny tany Toamasina, io zany ny faritany Fianaratsoa ahitana tranga ihany koa ao anatin'izay rehetra izay inona ilay fiapetra raisina ao anatin'izay zany ho ilay andrasantsika zany satria ho avy zao ny 26 mety isy hoe fety ny andro anao fety aman-danonana inona ilay fiapetra raisina maro ny olona manambady mikarakara soratra ny vodiondry ny resaka raharaha ny ampiangonana anasana fianakaviana de tsy isy trony zany sy ve zavatra rehetra zay satria anasa ianao anasa vahiny tsy tonga ve satria ny olona itebiteby ia ao anatin'izay rehetrarehetra zay anao vary sy loaka fotsiny ianao mandeha ihany koa ny resaka ny aminy hoe ilay menaka ihany koa to menaka ny orinasan'izao menaka tsy tokony ho andrahoana no andrahoana menaka tsy tokony ho fihinana no lasa miparitaka eny an-tsena zany ny serasera zavatra miparitaka eny fa lay fanjakana eo anatrehan'izay inona lay fanazavana ny entiny zany makasika ny tony mortadela makasika n'izany menaka resahantsika izany satria ary ty menaka ty ny tena le mortadela mantsy mba mety hoe fety aman-danonana no tena hoe ahitana azy fa ity menaka ty tompoko lasy tompoko vavy fampiasa maraina atao andro arivo zany anendy atody ianao atao loaka maraina mila menaka ny atoandro amin'ny alina ianao anendy patsa mila menaka zany rehetra zany ary lay malagasy ao anatina fahantrana lalina amin'izao fotoana izao ny filohantsika Andry Rajoelina araky ty classement 2025 de 7 présidents les plus défaillants d'Afrique ity zany hoe tamin'ity taona 2024 ty de misy filofito zany isan'ny hoe tsy mahomby tsy mahitana an'izay fahaiza mitantan'izay amin'ireo firenena fito reo de tafiditra ao anatin'izany Madagascar amin'ireo firenena aty Afrika ireo de eo amin'ny laharana fahadimy i Andry Rajoelina ao anatin'izay raha ny hita tao amin'ilay tranokala moa zany amin'ity vaovao ty de ny amin'ny hoe niakatra teo amin'ny fanjakana izy nazy fanjakana izy tamin'ny alalan'ny fanongana mpanjakana de niezaka nampifanongaro sy nampifandray ny resaka hoe etsy-bahoaka ny fitiavan'ny vahoaka azy tamin'izany fotoana nametraka ny fomba fitantanana jadona tsy refesy mandidy ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany koa ny fantrana mielipatrana ny tolotra ho an'ny orinasam-panjakana ina moa zany orinasam-panjakana sy ny asam-panjakana amin'ny akabeny de mitotongana ny sehatry ny orinasam-panjakana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny fanoerana voafesigazina amin'ny alalan'izay ny resaka oeraoera sy ny fadisompanantenana moa zany tamin'ireny Covid-19 reny ny amin'ny hoe Madagascar no anavitra n'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny
le iny ty anarany tsy tadidiko covid organique sy ny namoreny artemisia zany rehetra zany no isan'ny nalaza tamin'izany fotoana atao anatin'ilay tranokalo zany fa 5 amin'ny firenena aty Afrika zany Andry Rajoelina ao anatin'izay classement 2025 des 7 présidents les plus défaillants d'Afrique izay